Salama daholo androany isika dia ndao indray mbola hiresaka ny vaovao mahakasika ny mpanakanto izay hatrany moa ka ho resansika amin'izany ny hoe inona ny fomba hatao mba hampalaza raha ho an'ny mpanakanto anankiray, ahoana avy ireo lalana rehetra sy dingana tsy maintsy lalovana mba hatongavana amin'izay fahalazana izay. Mbola mitovy ve ireo fomba nankalaza ireo artista kalaza taloha sy ireo artista kalaza teo antenantenan'izay ary ny artista kalaza amin'izao fotoana izao? Io no fakafakaina ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny like ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nimizay tawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Tsy mora ny hatongavana amin'ny sehatry ny fahalazana raha ho an'ireo mpanakanto izay misehatra amin'izay zavakanto ao anatin'ny lafiny hira sy ny mozika izay. Mety amaivantsika mpankafy ny lazan'izy ireo rehefa tonga amin'izay sehatry ny laza izay izy ireo fa tadidio fa tena ady mafy no natongavan'izy ireo izay vao tonga amin'io sehatry ny laza izay misy azy ireo izay hitantsika amin'izao fotoana izao io. Ka izay no mahatonga ny fanontaniana mipetraka manao hoe ahoana sy ahoana marina moa atao raha toa ka te halaza sy teo tonga amin'izay laza faratampony eo amin'ny sehatry ny zavakanto ao anatin'ny mozika amin'izao fotoana izao. Mialohany hambalintsika an'izay fanontaniana izay dia ndao aloha ho resahantsika hoe fomba ahoana no nahatonga an'ireo artista taloha izany hoe ireo legende ireo no nalaza ary tonga amin'ny sehatry ny laza avo dia avo mandraky teny androany izay. Tsy vitsy amin'ny tanora taty aoriana moa no somary te hanambanimbany an'ireo legende ireo izany hoe ireo artista kalaza taloha. Tadidio fa ireo artista kalaza taloha ireo ane ka mbola kalaza mandraky teny androany. Raha taloha zany ianao ka artista ary te ho hita amin'izay maha artista anao zay ny voalohany indrindra dia ny artista taloha saingy artista feno avokoa izany hoe sady mahay mamorokira no mahay mitendry no sady mahay mihira. Izay aloha dia azo itarafana ny artista taloha izay fepetra izay. Tamin'ny andro taloha moa dia tsy mbola niroborobo fatratra ny teo amin'ny lafiny video izany hoe ny fanaovana clip izany fa ny fanaovana enregistrement cassette amin'ny resaka audio no tena niroborobo tamin'izany fotoana izany ary ny fanaovana matraka azy dia tany amin'ny radio Madagasikara irery ihany ary tsy maintsy hira voafantina no alefan'izy ireo ao fa tsy izay hira rehetra tianao avoaka dia ho avoakanao avokoa ary tsy maintsy mandalo eo ambany fiahiny omda izay hira rehetra ho avoaka izay vao azo avoaka sy azo aparitaka fa raha tsy izany dia mety hahavoasazy ianao raha toa ka tsy mandalo eo ambany fiahiny omda izay hira ho avoakanao izay satria mbola mandalo fantina izay vao azo avoaka. Ary tombony lehibe tamin'ireo artista moa izay fantina izay satria izay hira ho avoakan'izy ireo eo dia tsy maintsy malaza avokoa satria hira tena voafantina na ny tononkira izany na ny gadonkira dia tena voafantina ary manaraka ny fenitra izay napetraka tamin'izany fotoana izany. Ary tsy vitsy tamin'ireo mpanakanto tamin'izany fotoana izany moa dia tena mpanakanto namorona mihitsy na ny tonony izany na ny gadona ny hira izay ho avoakan'izy ireo. Ka izay famoronana gadona izay moa ny tena nampiavaka azy ireo ary indrindra no nahatonga azy ireo lasa mora azon'ny mpankafy ary mora tafiditra tao anaty fon'ny mpankafy avy hatrany dia nalaza ireo mpanakanto taloha. Raisitsika ohatra amin'izany ny mpanakanto Jojoby izay Leroy Disalegy moa. Inona moa no nahatonga Jojoby nantsona hoe Leroy Disalegy? Nantsona Leroy Disalegy Jojoby satria izy no namorona an'io gadona Salegy io izay gadona somary mifangaro ny vakodrazana avy any avaratrany ary ny fomba ampanao any avaratrany moa tamin'ny andro taloha rehefa arivariva ny andro indrindra fa iny rehefa misy diavolana mazava iny dia mitangorona daholo ny tanora rehetra eo ambanivohitra eo
izay manao anireny karazana antsa na koa balina isaky ny rivariva ireny izay kilalao fanaon'izy ireo moa izay ino nitrandrahan'ny jojoby namoronany an'izay gadona salegy izay ary hita maneran-tany moa izay gadona salegy izay noho jojoby satria izy no nahitana an'izay gadona salegy izay ka nanomboka teo dia i jojoby no le roi de salegy satria izy no namorona sy nahatonga an'io gadona salegy io hita maneran-tany. Ny vanim-potoana taorian'izay dia nihitatra ireo karazana mpanakanto isan-karazany ary nihany tombo izay isan'ny mpanakanto izay ary niroborobo fatratra ny resaka fanaovana hira sy mozika izay indrindra fa ho an'ireo avy any amin'ny sisin-tany. Rehefa nihany tombo moa izay isan'ny mpanakanto izay ary niha naro karazana ireo gadona izay nisongadina raha ho an'i Madagasikara izay tao moa ireo mpanakanto izay nisafidy nahakatahaka an'ireo gadona vahiny, tao ihany koa ireo mpanakanto izay nisafidy ny hivoy ny gadona amin'ny maha-malagasy izay nentim-paharazana hatrany. Tsapa nanomboka teo fa nihasarotra ny hahatongavana amin'izay fahalazana izay. Raisitsika ohatra fotsiny zao raha i mpanakanto Big MJ dia fantatsika tsara moa nilazan'izany mpanakanto Big MJ izany amin'izao fotoana izao. Raha ny lalana izay nilalovany izany mpanakanto Big MJ izany dia tena nafy dia nafy satria tsy vitany tsy nalaza tany am-piantahana ary maro ireo izay nanilikilika azy moa tamin'izany fony izy mbola tsy nalaza dia ao ihany koa ireo olona izay tsy nanantena mihitsy an'izany Big MJ izany mba ho lasa mpanakanto malaza aty aoriana satria tany am-piantahana i Big MJ dia tena rappeur izany hoe mpakatahaka anirony gadona vahiny irony ka iny indrindra no nahatonga azy toa tsy nasiny ireo manodidina nilanjany mihitsy tamin'izay resaka ny kanto sy mozika izay na ireo mpanakanto namana aza dia maro nanambany an'izany Big MJ izany tany am-piantahana fa na dia teo aza izay rehetra izay dia tsy nataony saka na hilofo tamin'izay resaka mozika izay satria zavatra tena tiany moa izay resaka mozika izay ka dia iny hitantsika amin'izao iny fa nodiventiny ny rano nantsakainy izany mpanakanto Big MJ izany ka dia maromaroany tahaka azy ary azakivy mihitsy na dia misy manakina sy manakivy anao eny fiarahamonina amin'ilay hoe fatifatin-kira tahaka an'izao veny mba hoentinao aty aminay azakivy fa alefaso foana fa io tsy maintsy mbola ho avy foana ny fotoana izay hampalazanao indray andro any ary tsy ampoizina io fotoana hahatongavana izay laza zay fa manana fatokisana ary manana tanjona hiakatra amin'ny avoavo hatrany. Aza manaiky ho resin'ireo mpanakivy satria ireo mpanakivy anao ireo aneka rehefa anao iny tafa iny dia ireo ihany no hanao félicitation anao voalohany eo ary ireo ihany no hirarisoanao hoe aika tena tafa ny akamanay sy ny tariny fa rehefa anao mbola tsy tafa dia ireo mihitsy ny manakivy anao. Niezaka nanao karazana rythme variété izany Big MJ izany nataony daholo izao karazana rythme rehetra izao ary niezaka nandany vola amin'ny anao manjery, niezaka ihany koa mandany vola amin'ireny mpandisy sy ny tariny reny mpampiditra hira amin'ny karata sy ny tariny etseroa natao daholo izany rehetra izany mba hatongavana amin'izao laza izay nanany amin'izao fotoana izao. Izay resaka fandefasana hira amin'ny hainao manjery zay moa dia mila vola mazava ho azy fa tsy natao ho an'ny olona izay somary kivikivy sy tsy mazoto hanao dépense amin'ny resaka fandaniana vola izay. Izany hoe mila investissement izany ary tsy natao ho an'olona tsy manana an'izay fahefana izay moa izay fandefasana hira amin'ny radio sy tele izay. Fa ny taty afara dia atao hoana indray ary raha toa ka te ho lasa artista malaza izay. Maromaro ny dingana atao raha te ho lasa artista malaza. Raha toa ka manambola ianao ka afaka manao an'izay matrakazy amin'ny radio sy tele izay dia vetivety ianao dia malaza ary feno anao daholo ny tanàna rehetra. Fa raha ohatra ka tsy manana vola hanaovana an'izay ianao dia ny fika mampahomby mba hahatonga anao halaza dia ireto manaraka ireto. Ny voalohany dia mila manao zavatra miavaka amin'ny artista rehetra ianao, na ny gadona izany na ny fitafy na ny tononkira sy ny maro hafa dia mila tena miavaka anao ao anatiny izay hiranao izay. Ny faharoa dia mila manao hira mahay mampirevy ny tanora, izany hoe esorina ao anatin'ny tononkira ilay ohatran'ny tononkira tany am-piantahana ilay hoe mianara sy ilay hira feno fananarana ireny fa ny tononkira-nao dia mila tononkira je t'aime bébé, I love you sy ny tariny dia eo ihany koa ny tononkira izay mangalangala badin'olona kely sy ny tononkira izay somary manambanimbany ny hafa sy ny feno eboebo dia iny ianao fa tsy maintsy malaza ianao amin'izay. Mila manao tononkira tsy tia fianarana ihany koa
tahaka anireny tonikirany artista am'izao ireny ohatra hoe na tsisy diplôme fa velona tsy mila mianatra tsony fa tsy maintsy tafa ohatrohatran'izany e na koa tonikira izay somary fampikiliklasy kely eny amin'ny quartier eny ohatran'ireny hoe clan reny zany eny amin'ny quartier eny e hoe ataoko mahita ialahy raha vao hitako na hoe ataoko ohatran'izao de ohatran'izay koa na koa tonikira amin'ny côte zip e ohatra hoe reveko ndry ohatran'izay de tsy maintsy malaza ianao amin'izay ireo rehetra ireo dia natokana ho an'ny mpanakanto na hoe artista izay tsy mahavita sy tsy manana fahefana amin'ny fandefasana hira amin'ny télé sy radio izay dia ataoko fa tsy maintsy halaza anao raha ireo no ataonao tsy hoe izaho akory ny mandrisika ianareo tanora izay mpanakanto zandriny hoe manaova hira daladala tsy an'le izy fa mba sendrana anao analizy ny zavatra hitako teny amin'ny fiarahamonina fotsiny dia izay no zareko aminareo amin'ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao izay moa ny masaka azonareo sy tomboko lahy sy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatrany miabone amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny misesy tonga tao tagasy tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa